Manatanteraka fitsidiana ara-panajana eto amintsika kosa amin'izao fotoana izao ny loholona frantsay Richard Yung nisy indrindra ramofo ny resaka fohy izay nataony mahakasika indrindra ny toetra ara-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao entiny roa tsirakotiny irainy izay. Tonga nitsidika amin'ny Madagasikara nandritra ny efatrandro izay ny senatera Richard Yung izay mpisolo tenan'ny frantsay monina ivelan'ny Frantsa. Nitondra ny hafatra ho an'ny malagasy ny tenany ary koa ny tokony hanafainganana ny fametrahana ny governemanta sy ny prime ministre izay hitarika izany eto amintsika mba hiverenan'ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy la Frantsa. Karazana fionana ampirahalaina no isan'ny antondian'ity senatera ity teto an-toerana izay nambarany fa mbola maro ireo frantsay izay mbola manaraka ny raharahan'ny malagasy amin'izao ary mbola miandrara ny voan'ny malagasy période qui a été la transition et l'élection du président R. Et j'ai d'ailleurs participé au mois de janvier, fin janvier, à la cérémonie d'investiture du président à Mamache. Et nous avons donc pris un certain nombre de contacts, nous avons eu des rendez-vous avec différents dirigeants. Nambarany senatera avy any Frantsa ity fa laharam-pahamehana izay tokony hametrahana ny firenena malagasy haingana ny fametrahana ny governemanta vaovao mba hanohizana haingana ny asa. Isan'ny hafatra izay napetrany ihany koa ny mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izay tokony atao laharam-pahamehana eto an-toerana raha mila fanampiana avy any ivelany haingana ny firenena malagasy. Ankoatr'izay dia nampahafantatra ireo teratany frantsay mony eto Madagasikara ny momba ny fifidianana ny mpanolontsaina eto Madagasikara ny mpisolo tena ireo frantsay monina eto an-toerana. Les Français de Madagascar pour les représenter auprès des autorités françaises principalement et presque exclusivement. Donc j'ai bien sûr quelques relations. Nambarany arak'izany fa ny fahadimy amby roapolo ny volana May ho avy izao no isy ny fifidianana ireo mpanolontsaina eto Madagasikara ka hanetanana ireo frantsay monina eto an-toerana ny hiatrika izany.